ry havana raha mare izany feoana trompetra izany isika dia mbola fotoana fanairan Jesosy antsika tsiraray avy izao. Alohan'ny joroko vavolombelona aminao dia iarivavaka aloha isika ametraka izany eo an-tanan Jesosy Tompo. Jesosy malalo misaotranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Tompo, ka mbola ahafahako indray izara ny hatsaranao sy ny falehibiazanao amin'ny alalan'izao video izao ho an'ny olona tsiraray avy izay iaino izany Jesosy. Tompo malalo ho avy ianao ary mampitandrina anay mandrakariva ianao mba hiomananay Jesosy, satria na hoelana ho aingana dia tsy maintsy hiaona aminao izahay. Mangataka anao hafana masino, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, oka ianao koa nikasika ny olona tsiraray avy izay are izao fijoroana vavolombelona izao. Tompo, oka ianao ny ampatsiahy araka ny izay naseho anao amiko tanteraka tokoa tamin'ny nofy Jesosy, ka mitenena Tompo fa menonao izahay. Ka oka ianao Jesosy andrakotra ny ranao amin'izao témoignage izao aminay olonao tsiraray avy Jesosy, satria ianao no mpiaro anay, ianao lay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Sotra Tompo malalo ny voninahitra ho anao rery ihany ho mandrakizay dory. Amen. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona rehetra izay efa navoaka ary ny mbola ho avoaka dia ho voninahitr'Andriamanitra izany, manambara fa misy Andriamanitra ary miteny Andriamanitra ary mbola manafaka Andriamanitra ary mbola mampiseho fahagagana foana Andriamanitra noho ny fitiavany antsika mba tsy ho very ny fanahintsika tsiraray avy. Ary ao anatin'ny fijoroana vavolombelona rehetra dia misy fampianarana tiany Jesosy ho raisintsika tsiraray avy ampiaritsika amin'ny fiaina tokantranontsika na iza ianao miaino ny fijoroana vavolombelona izay rehetra asain'ny Tompo ho zaraiko. Dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Hitantara aminao ary ny zavatra niseho tamin'ny faraparan'ny volana avril tamin'ity taona 2021 ity dia nampiseho ainy Tompo hoe mila ako mitondram-bavaka ny zanako lahy, satria ry havana toy izay ny fataon'i Jesosy amiko. Izany hoe raha misy zavatra hitako ampahitan'ny Tompo ahy amin'ny atotokantranoko izany dia asain'ny Tompo mitondram-bavaka manokana an'ilay zanako satria Jesosy no mibaiko. Dia ao anatin'izay indraindray Jesosy miteny hoe eto ambavaka fotsiny, na indraindray Jesosy miteny hoe ataovy délivrance à distance. Dia tamin'io faraparan'ny volana avril io zany dia nivavaka ho an'ilay zanako lahako. Dia eniko ny Tompo niteny tamiko hoe alao devoly izy ataovy ny asa fandroana devoly na any am-pianarana izy n'aiza n'aiza misy azy dia ataovy ny asa à distance, zany hoe tsy eo anatrehanao izy fa mivavaka manokana ho azy ianao, na ao amin'ny chambre fotsiny izy ianao amin'ny chambre anao dia mivavaka manokana ho azy ianao dia mandroaka devoly ianao, tononao ny anaran'ny zanakanao dia mandroaka devoly ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nampianariko any video any izay dia ataonao zany ny asa, dia arakaraka ny tenen'ny Tompo amiko zany no anaovako ny asa. Ohatra miteny Jesosy ataonao hoe mandritry ny 3 andro, dia ataonao mandritry ny 3 andro zany, tsy mila fantatry ny ankizy akory zany, na hoe fantatry ny vadinao na fantatry ny olona miara-mipetraka aminao fa enao zany matoa nomeny Jesosy asa dia ataonao ny asa. Dia niteny tamiko zany Tompo hoe mandritry ny 3 andro na 7 andro angamban'izay raha tsy diso ahako. Dia notanterahako zany baikon'i Jesosy, dia nataoko zany ny asa fandroana devoly araka ny teneniko teo hoe à distance. No nefa vita izany ilay andro maro nasain'i Jesosy nanaovako an'izay asa izay dia mbola nitohizako ihany le izy, mbola nanohy ihany ahako. Ny Tompo ry havana tena be fitiavana. Rehefa miteny Jesosy hoe 3 andro
na hoe 7 andro no anaovanao ny asa dia io amin'io andro ihany ny anaovanao ny asa satria ao aorianan'izay dia efa vita zany ilay asa satria ny tompo am' Jesosy dia izay izy tsy mba mampitombo izany na mampiena fa ny tompo dia tena Andriamanitra marina ary tena marina sy mahitsy Andriamanitra dia iza zany ry havana mbola nitoizako ngambany hoe 2 andro na 2 andro le asa dia nampanofisin'i Jesosy ahako. Aleloia. Tena tsara ny tompontsika io, tena tsara. Ny nofiko ry havana dia izao. Ny teny tery aloha hoe ny faraparan'ny volana avril 2021 ity no nanomboka nanao ny asa fandroana devoly ahako. Dia tamin'ny 4 mai 2021 no nampanofy ahy Jesosy. Zany hoe ny alina ny alatsinainy 3 mai ifoa ny mardia 4 mai zany. Nampanofisy ny tompo aho. Nanofy ahako nahita ny zanako lahy niditra tao amin'ny chambrako. Dia ny tarehany sy ny volony mamirapiratra be dia ny lokony ohatrana lokona ranom-bolamena ireny, zany hoe doré zany. Dia tena gaga be zany. Dia jereko zany izy io mazava be mihitsy ny tarehany dia izy mijery anahy. Dia mafinaritra be zany, tena mafinaritra be izy hoay. Dia taitra zany nahita anazy satria everiko fa hoe nanisy makiazy izy andeha amina fety carnaval. Dia oziko zany miantso azy anatin'le nofy. Inona ty loko amitarehanao ty fa mandehana sasaony tarehanao. Dia mijery ahy izy fa tena mazava be ary tena feno fahatsarana be. Dia gaga satria tsy mbola nahita ohatr'izany mihitsy ahako. Tsoroko anao. Tena mamirapiratra be mihitsy ny endrikany. Dia ny volony mitovy loko zany, tena mitovy loko na ny volomasony dia mitovy loko amin'ny tarehany tena mazava be ohatra ny lokona ranom-bolamena reny mihitsy. Doré zany. Dia noho ny avy eo zany oziko miantso le zanako. Mandehana sasaony tarehanao fa ino ty makiazy anaovanao ty? Dia noho ny avy eo zany nanaraka anazy satria nasaiko nakany amin'ny salle de bain izy. Dia nitsofoka tao amin'ilay salle de bain zany le zanako lahy. Dia za nanaraka azy. Dia nagaga ahy nisy namany mpiara-mianatra taminy maromaro tao amin'ny salle de bain anay. Nisy zany mipetraka teo akaikin'ny chauffage dia nisy koa mipetraka teo akaikin'ny levier dia nisy koa zany anankiray nitsangana teo akaikin'ny varavarana. Dia nisy hafa koa zany mipetraka zany amin'ny côté ilany akaikin'ny baignoire zany, sa nitsangana zany dia ireo ankizy ireo dia ankizy fantatro avokoa ireo. Zany hoe mpiara-mianatra tamin'ny taloha zany ny sasany fa mbola namany hatramin'izao ary mbola tonga ato aminay. Dia ny zavatra an'izay zany ireo ankizy ireo dia hita koa zany ireo ankizy ireo ohatrany hoe nanao masaka carnaval zany. Dia ilay anankiray nitsangana teo akaiko ankavia zany hidra tao amin'ny salle de bain io ankizy lahy io dia amina finoana silamo. Dia nisy anankiray ilay mipetraka zany io anankiray io zany zaza africaine fa finoana protestante. Dia ny zavatra niseho ry havana ny endrik'ireo ankizy ireo naseho an'ny tompo ahy avokoa ny masika zany amin'ny endrik'ireo ankizy ireo. Dia ilay anankiray le amin'ny finoana silamo ny endrikany tena mampatahotra be mihitsy ohatrana masika fahafatesana zany hoe maiza zany tarehany zazalahy io ary tena hoe tsy tsara jerena zany fahitana ny endriny. Dia le anankiray indray zany le africaine ray izy koa zany naseho an'ny tompo koa zany ny endrikany. Tsy afaka ho teneniko aminao daholo zany ny tena hoe en détail amin'izay rehetrarehetra izay. Za zany miandry le zanako lahy hoe anasa tarehy. Dia izy mitsangana fotsiny koa izy eo. Dia ny zavatra niseho zany ny torony tenin'Andriamanitra tamin'ireo ankizy ireo zany. Dia noho ny avy eo ry havana dia nijereko ilay zanako tsy nanasa tarehy. Dia noho tonga ny maraina dia nivavaka ahako nanontany an'i Jesosy hoe Jesosy inona Jesosy iny nofy nasehonao tamiko iny fa naninona ilay zanako? Dia hoy ny tompo namaly ahy.
iny endrika ny zanakanao lahy nasehoko anao iny no endrika ny aty an-danitra. Io endrika n'io no aty an-danitra. Efa vita ny asa fandraona devoly nasaiko nataonao taminy, dia efa afaka izy. Izay no nahatongay nampiseho anao ny endrika ny aty an-danitra. Ohatran'io ny endrika ny aty an-danitra. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny Tompo anio anamarinana izany hoy Jesosy, dia ao amin'ny Daniel 12:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Dia misy ten'Andriamanitra anankiray koa nomeny Tompo ao amin'ny Korintiana 1:5-7 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ity mety loha ity tsy maintsy tafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy tafy ny tsy fahafatesana. Io izany le tsy fahafatesana naseho an Tompo ahy, ilay endrika mamirapiratra naseho an Jesosy ahy, ilay endriky ny zanako lahy, araka ny teneniny tao amin'ny Daniel teo hoe ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Ry havana, ireo namany zanako lahy, izay teneniko taminao teo ny zavatra hitako tamin'ny endrik'izy ireo, dia hoy navalin Jesosy tamin'iny, ny endrik'ireo namany nasehoko anao hoy Jesosy dia izany no devoly ao anatin'ny tsiraray avy amin'ireo. Naseho an Tompo ahy ny devoly ao anatin'ny tsiraray avy, tsy mitovy fa samy hafa ny devoly ao anatin'izy ireo. Ry havana, ny zavatra miseho amin'izao tsika miteny izao dia io zanako lahy io mijoro ary mahatarika an'ireo naman'ireo amin'ny fahatsarana. Aleloia. Ary isaorana ny Tompo lehibe izany, satria io le nitenenin Jesosy eto. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Zany eritreritra hoe manao masika amin'ny karnaval, ay izany tsy masika mihitsy. Fa le zanako lahy teneniko hoe mandehana manasa tare, ay kay le endrika ny any an-danitra naseho an Tompo tamiko. Aleloia. Ireo namany dia mbola voafatotra avokoa izy ireo. Ary isaorana an Jesosy satria tao anatin'ilay nofy dia nitory tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo ahako. Dia isaorana ny Tompo lehibe satria lay anankiray tamin'izy ireo dia efa nanomboka nitory teny taminy ny zanako lahy, ary efa miresaka fivavahana foana izy roa lahy. Dia noho ny aveo lay anankiray silamo ary le anankiray afrikanina tonga tato an-trano, dia nasain Jesosy nampianariko tenin'Andriamanitra. Saotra ny Tompo lehibe satria ilay zazalahy silamo dia nanaiky izy fa Jesosy no Andriamanitra, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ry havana, mino aho fa ampaherenao ny fijoroana vavolombelona izay nasain'ny Tompo zaraiko taminao. Na iza ianao aza reraka mitondra ambavaka ny olona izay sain Jesosy hoentinao ambavaka, satria efa akaiky Jesosy. Miova, mijoro, miasa mba ho tafiditra ny lanitra ianao sy ny ankonanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Amen.